Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra anio dia irahan'i Jesosy hampahery anao. Zavatra niainako no zaraiko aminao dia mivavaka ho anao izay mamaky an'ity vidéo ity mba hahasoa anao izany zavatra izany fa tsy handalo fotsiny ihany. Ianao izay mamaky an'ity vidéo ity dia mety manana olana be ianao, mety misy zavatra sarotra tsy hainao intsony izay ho tokony atao, tsy hitanao intsony izay tokony aleha. Dia milaza aminao fa nandalo zavatra ohatr'izany ary mbola manana olana tokony hovahana amin'izao fotoana izao. Mino fa tsisy olona tsy manana olana izany, fa ny zavatra ampahireziko anao satria tena hoe mampahery dia ao amin'i Jesosy ihany. Tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany ry zareo ny vahaolana eo amin'ny fiainana. Izao ninona zavatra mampiady mafy ny sainao io hoe tena tapitala-kaleha ianao dia zaraiko aminao fa solution tsara indrindra ary tsy misy noho izany, tsy misy ankoatra izany dia Jesosy. Andriamanitra no nahary anao, Andriamanitra no rainao, nampisy anao. Ianao dia zavaboary tena sarobidy amin'Andriamanitra. Anisan'ireo zavaboary tsara nataony tetỳ an-tany ianao, an'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy ho ny ten'Andriamanitra. Hainy nanao zavatra rehetrarehetra, hain'Andriamanitra mampisy ny tsy misy, ka na io olana kelinao io aza izay lazaintsika hoe olana goavana be dia tsy misy dikany amin'Andriamanitra mamaha izany olanao izany. Ao anaty iray segondra izy dia hainy mampisy ny tsy misy. Dia mampahery anao androany hoe ampifatoy fotsiny amin'Andriamanitra ny sainao. Maka fotoana ianao aza mitady sy lany fotoana mihazakazaka etsy sy eroa, mitelefona mitady vahaolana amin'ny olombelona, tsy ratsy akory izany, fa aza dino ilay maka fotoana mitokana mibanjina an'Andriamanitra. Banjino ny fahalebiazan'Andriamanitra. Andriamanitra nanolotra an'i Jesosy ho famonjena anao. Raiso izany aloha, raiso aloha ilay tena famonjena marina dia Jesosy Kristy ataovy tena manjaka am-ponao. Ary mpanjino fa io Andriamanitra io no Andriamanitra nampisokatra ny ranomasina mena, zavatra tena hoe tsy hain'olombelona dia hain'Andriamanitra. Io Andriamanitra io nampahiratra ny jamba, io Andriamanitra io nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, io Andriamanitra io no Andriamanitra Eli mpaminany. Maro ny zavatra izay tsy takatry ny saina vitan'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny miasa eo amin'ny fiainanao, hain'Andriamanitra mahatonga ny tantaranao ho tonga tantara tsy manam-paharoa, tena hoe misy ny fahagagan'Andriamanitra, fa tsy hazakazaka amin'izany akory isika, fa tena tian'Andriamanitra ianao hibanjina fotsiny ny fahalebiazany, hoe lehibe Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fihevitsika olombelona sy ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy mitovy. Toy ny ahavon'ny lanitra sy ny tany ny ahavo ny fihevitry ny olombelona sy ny fihevitr'Andriamanitra. Isika mety manao calcul hoe 1, 2, 3 izao ny zavatra tiako Andriamanitra, tia ny calculako. Fa ny an'Andriamanitra nefa tena mbola mihoatra lavitra noho izany. Izany calculanao izany calculany eo amin'ny fiainany. Tsy aleo ve izay efa calculan'Andriamanitra no avelantsika eo amin'ny fiainantsika? Tsy aleo ve izay efa nomanino antsika no avelantsika? Noho izany mbanjiny fotsiny fahalebiazany ajao izy maka fotoana ho azy dia lazao hoe Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy mino anao, izay mino anao no manana fiainana mandrakizay. Mamela Andriamanitra tamin'ny tsy finoko, tamin'ny fimonomononako, tamin'ny tsy fampino fahendreko, tamin'ny tsy
fahamimpiny fahamasinako, tamin'ny tsy fahamimpiny fahalalako, sy ny sisa ny fona Andriamanitra ny amin'ny tsy fahatanterahako. Anio dia manaiky milavolefona eto anatrehanao, atsangano ny tananao, miaika fa ianao no Andriamanitra lehibe, Andriamanitra velona, Andriamanitra tsy maty ianao, Andriamanitra ny tany rehetra ianao, Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao, na zavatra tsy hain'ny olombelona dia hainao Andriamanitra. Anio dia mibanjina fotsiny fahalebiazanao toy izy mivavaka ao, fa Andriamanitra io dia tianao, rainao, te hikarakaranao, dia raisy fotsiny izany, minoa amin'ny fonao rehetra fa Andriamanitra no rainao ary te hikarakaranao fotsiny. Dia toy izy mivavaka ao fa miaino anao izy. Andriamanitra mivavaka ho an'ny olona izay miaino ity hafatra ity. Aoka hikasika azy ianao, aoka ianao Andriamanitra no hiasa ao anatin'ny fony, hampitombo ny finoany ary atokisany fa ianao ilay tena Andriamanitra. Hainao no manao ny zavatra rehetrarehetra, ianao anaisotra ny fitebiteby rehetra fa sy lo fiadanam-po ary hibanjina anao izahay fa ianao ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra anao ny tany sy izay rehetra eo aminy. Anao izahay, anao ny fiainanay, dia ianao any hiaro anay, ianao any hiahy manokana ny fiainanay tsirairay avy. Dia ianao amin'ny fotoana mety aminao, ianao no hamany olana tsirairay avy. Amin'ny fotoananao, que ta volonté soit faite, Seigneur. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mahay reza indrindra tompoko, miraro soa anao.